Iresaka vaovao politika kosa sika manomboka eto azo heverina hoy Dr Rarsaina Hery fa kisendrasendra no napetraka ny filoham-pirenena ankehitriny eo amin'ny maha-filoham-pirenena azy satria dia tsy misy ny paikady entina andresena ireo olana samihafa atao amin'ny firenena indrindrindrindra fa ny olana ara-tsosialy takiny ity mpanao politika ity ny ananany izay candidat andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena programana asa maty paika ahafahany vahoaka misitraka izany. Manjavozavo ny kabarin'ny filoham-pirenena nandritra ny lanonana no totosaina teny amin'ny lapany Iavoloha hoy Dr Rarsaina Hery mpikambana ao amin'ny fikambanana olona sy ny tany na OHT. Raha ny kabariny Andriamatoa Filoha aloha ohatrany hoe manjavozavo bily izy satria ohatrany hoe olona tsy teto Madagasikara zany Andriamatoa Filoha tamin'ny sivy amin'ny roa arivo reny nefa fahafantarako azy tao anaty gouvernement ihany izy satria tokony nalala zany izy ny état ny firenetsika tamin'izay fotoan'izay mandraky tena ka raha milatsaka filohan'ny republika zany izy tokony nalana an'izay inona zany karazana paikady entina hialana amin'izay fanotrano zay nefa fahitako azy ohatra tsy nanana zany tsy dovonina anao président de la République angambanizy zay ny tena nanay foana hoe ny fitondrana firenena dia mila fiomanana sy fanomanana fa tsy olona zay rehetrarehetra tianao président de la République zao no milatsaka ino zany kisendrasendra aloha na président de la République azy zay ngamba natonga ny firenetsika somary latsaka anatina fahantrahana lalandilala amin'izao fotoan'izao na amin'ny alalan'ny fandriampahalema tena tsy misimisy fandriampahalema mikolokolo tena feno kolokolo ny firenena donc zany raha mity taontia zay angatantsika hoe amin'ny Andriamanitra hoe vita tsara zany ho vita amin'ity taontia ary angatana koa mpitondra rehetrarehetra mba hovonina fa amin'ity taontia misy fifidianana ary samy hovonina amin'izay programa entiny programanasa entiny hanarenana indray ny Madagasikara. Tokony hanana programanasa matotra ary azo tanterahana ny kandida irotsaka amin'ny fifidianana ahafahana manarina ny firenena araka ny fanazavana nentin'ny Dr Hery Rarsaina.